Ny avina toetry ny andro eny an-dranomasina alatsinainy fahafito ny volana Jolay amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny talata fahavalo ny volana Jolay amin'ny 9 ora maraina. Tombanana azo vahana indray ny atsioka atsimo aorian'ny fandalovan'ilay rinon-drahona manomboka ny talata ho an'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara. Iny ka tombanana ahatratra 520 kilometatra isan'ora ny amafin'ny rivotra ao anatin'izay. Misy arak'izany ny fampitandremana mahakasika an'izay amafin'ny rivotra izay eo anelanelan'ny Morombe sy Itampolo. Etsy andaniny ihany koa dia azo vahana indray ny tsioka atsimo araka ny fandresahana teo ary mety hitondra alin-drano izany ho an'ny morontsiraka atsimo sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Iny tombanana ahatratra 3 ka hatramin'ny 3.5 metatra ny avy onja ary mety ahatratra hatrany amin'ny 4 metatra kosa ny eo anelanelan'ny Morombe sy Taolagnaro. Tombanana manomboka ny talata fahavalo ny volana Jolay moa izany ny eo anelanelan'ny Morombe sy Taolagnaro ary hita hatrany amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana Fidifinany ary Vadivavy izany ny alarobia fahasivy volana Jolay. Manoloana izany rehetra izany dia entana hatrany ny ponina rehetra amin'ireo morontsiraka voakasika mba anaraka tsy tapaka na ny vaovao avy aty amin'ny sapan-draharaha famantarana toetry ny andro izany na koa ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isa tokony isorohana ny loza mety ateraka izay amafin'ny rivotra sy alin-drano izany. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny morontsiraka atsinanana nosy sanorana malefaka miatoato ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra eo anelanelan'ny tanjona Bobahomby hatrany amin'ny tanjona Ngotsika ho 30 ka hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora izay mety hahatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tendrony avaratra. Nonjabe na hery ny ranomasina ao anatin'izany ka ny avy onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona Ngotsika hatrany Manoro anorana malefaka miatoato ary ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Nonjabe ny ranomasina ary ny avy onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro hanorana miatoato any amin'ny farany fepitoana ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hahatratra 30 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Taolagnaro. Ho avy atsimo kosa any amin'ny tapany atsimo amin'ny farany fepitoana ka ho 20 kilometatra isan'ora. Nonjabe na hery ny ranomasina ary ny avy onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Hahatratra 2.5 metatra any amin'ny tendrony atsimo amin'ny farany fepitoana noho ny alin-drano avy any atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena mety hisy tandrivi-drahona vitsy any amin'ny farany fepitoana ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany manomboka ny tolakandro ka ho 20 kilometatra isan'ora. Nonjabe na hery ny ranomasina ary ny avy onja 2 metatra. Hahatratra 2.5 metatra ka hatramin'ny 3 metatra any amin'ny farany fepitoana noho ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hahatratra 30 ka hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora manomboka ny Takariva. Nonjabe na hery ny ranomasina ary ny avy onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Hahatratra 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra kosa manomboka ny alina noho ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro andrahona vitsy ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hahatratra 30 ka hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora manomboka ny atoandro adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avy onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Hahatratra 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra kosa manomboka ny alina. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andrahona mahalana ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora ny maraina. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy onja 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobahomby andrahona vitsy iovaova ny fitsokon-drivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra.